Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hanavitra ny rahalahintsika. Andeha hanavitra ny rahalahintsika. Zany ray no hitantsika misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Nehemia 5 ny 1 hatramin'ny 9. Andeha hanavitra ny rahalahintsika. Tô misafotofoto be ihany ny fiainan'ireto jiosy avy tany am-pahababona. Akoatra ny olana ara-politika izay nahababo ny jiosy, de namely de mamely ny olana ara-toekarena fa ny amosary ny tany, ny tombo izay tsy izy mantsy ny olona tonga tao Jerosalema nefa ny famokarana vitsy hany nisy ny mosary. Fa vao maika namely trotraka izany olana izany ny tsy fahamarinana ara-piarahamonina na ny injustice sociale, fa nampanjaka sy nanapatra ny fahefany ireo izay mpanambola sy ireo izay mba nomena fahefana, ka nanao ny kely tsy mba mamindro sy nanao ny vato tsindry azana. De indro nitaraina fatratra tamin'ny Nehemia ireto jiosy zay voailika, voageja, ary hitantsika eo amin'ny 15 aza fa no andevozina mihitsy izy ireo. Akoatra ny efa tsy misy tsony eo am-pelantanana fa lasa nitrosana, efa natao antoka ny fananana ny tany, ny tanimbary, ny tanim-boaloboka, de tonga indray ny fanaovana antoka ny ankohonana. Ary ny tena mahagaga de tô reto mpiray tanirazana tamin'ireto ihany no mikiky ny nofony. Zany no filaza eto hoe mba tahaka ny nofon'ny rahalahina ihany ny nofonay, tahaka ny zanany ihany ny zanakaiky, kanefa na de izany aza de indro tô mifanandevo, tô mifampihinana ny samy jiosy. De indro rehefa nandre izany Nehemia izay gouvernoura no tendren'ny mpanjaka Artaxerxes, de indro izy nanao anakapo hoe hitsangana hitsara ireo mpanapaka sy mpitondra eo amin'ny tany. De tamin'izany no nananarany Nehemia fatratra ireto mpitondra ireto, ka niteneniny hoe andao hanavitra ny rahalahy. Ny jentilisa ary ho izy, ny jentilisa zany hoe ny babiloniana aza, nanafaka ny rahalahintsika, de isika samy isika indray ve no hifampihinana. De nazavainy Nehemia ny fomba hitondrana fanavotana sy fanafahana ho an'ireo rahalahy ireo. Zaho izy gouvernoura nandritra ny 12 taona fa tsy noraisiko ny fivelomana momba izany. No tenenin'ny fatratra ireo mpitondra izay manapatra fahefana, ireo mpitondra izay mampiasa ny fahefana hahazahoana tombotsoa manokana sy ny tombotsoa ny tenany, ka tsy mba mijery amin'ny mpiray tanirazana, tsy mba mitsinjo
ny hafa fa manararoatra ny fahefana eo am-pelantanana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mety manana fahefana ianao, mety manana andraikitra izay samy hafa nomena anao. Mety tsy manana fahefana ara-piaramonina fa manana fahefana kosa anafaka ny rahalahintsika. Ny fifampitsonjovana, ny fifanampiana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tsy mila baikona sy itediavana filandera etsy aroa, fa tena ao anatin'ny vanim-potoana toy izay iainantsika tahaka izao zany anie no hitantsika eto efa mila hitroatra ny vahoaka. De tsy itsika intsony no anamafy ny zany vahoaka, ny fahantrany vahoaka sy ny fahasahiranana. Fa raha misy azo ny tanantsika tao, raha misy fifanampiana, raha misy fifanomezan-tanana, raha misy izay heverina ny anafahana ny hafa eo ambany zigan'ny hanoanana sy ny fahantrana, de hevero zany. Ndao tsika ry havako hibanjina n'ilay Jesosy Kristy ilay nanira-tena, anavotra, anafaka. Atsika teo ambany vahoan'ny fahotana, atsika teo ambany fanandevozan'ny fahadosoana, de indro Jesosy nandany tenany ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy hanavotra ny olombelona mpanota. Fanavotana toy inona, toa ahoana ary no azonao atao? Ijerenareo mpiray tanirazana kikisan'ny fahantrana, reo rahalahinao izay mitanondrika noho ny amin'ny adiny fiainana. Atolory ny anjara birikinao, na de izay azonao atao, na de ny fanafoanana ny fahefana diso toerana izay mangeja, manapoditra, manandevo ny hafa, foany. Tsy hisy eo am-pelantananao zany, de hitondra fiadanana ho anao Andriamanitra. De ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tsaronay tokoa Andriamanitra lay Jesosy Kristy zanakao zay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny mpanota. Ndreto izahay eo anatrehan'ireo rahalahinay ao anatin'ny fahantranan-kizo fara, ao anatin'ny hanoanana, ao anatin'ny fahakiviana, fahaverezan-toko, fahaverezam-panantenana, de mivavaka izahay Jesosy mba ianao Andriamanitra no hevitra azy ireny amin'ny izay fanoloranay ny azonay atao. Ianao no ampahomby sy ampanandanja ny ezaka ataon'ny kristianina amin'ny fifanomezan-tanana, amin'ny fanarenana ny firenena, amin'ny fanarenana ny fiarahamonina misy anay. De taio ary Tompo ho foana eto amin'ny taninay ny injustice sociale, ho foana eto amin'ny taninay ny fanaovana kely tsy mba mamindro, fa zanakao zahay, asan'ny tananao, de efa nataonao hitovy, anana fiadanana mitovy ao aminao Andriamanitra. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay zany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.